Shalom, shalom, shalom Nikolam, shalom, shalom. Antsika rehetrarehetra ao amin'ny Facebook manaraka ny fampianarana ny Torah, Bezat Hashem, Torah ny Hashem. Araky ny niresantsika tamin'ny herinandro lasa teo tao aorianan'ny Pesara moa zany, Pesach na Pâques dia misy mandritra ny fito herinandro na ny eo aorianan'ny Pesara ka hatramin'ny Shavuot na ny fandraisana ny nandraisan'ny zanak'Israely ny Torah dia misy ny fanisana antsoina hoe Sefirat HaOmer na ny fanisana ny Homer zany araky ny fanazavantsika tao amin'ny cours taloha nidirana tamin'ny Pesach. Bezat Hashem. Shalom shalom Rabbi Chaim Israël Pondol, non, sorry. Désolé, c'est Rabbi Israël Pondol. Shalom shalom. Shalom shalom. C'est un cours du coup en malgache comme tu as pu remarquer et c'est sur le Pirkei Avot, mais Bezat Hashem, Bineder on verra aussi pour le français et l'anglais. Bezat Hashem. Toda rabba. De ces années de Satsikawe Tikiranzoa isaky ny herinandro ray satria mamarana ny herinandro faharoa tsika zao ho an'izay manaraka ny fanisana ny compte Homer zany fanisana ny Homer de andro farany amin'ny herinandro faharoa tsika zao de amin'izay fotoana zay araka ny fandraisantsika isaky ny herinandro ray mila mamaky chapitre anankiray ny Pirkei Avot zay mahatonga antsika efa eto amin'ny chapitre faharoa ny Pirkei Avot zany de ny tandrona zany an'ity tsy tena hoe tsy hoe hitrandraka lalina be amin'ny fampianarana ao ambadika fa ny tanjona fotsiny zany zao amakina an'ilay chapitre rehetrarehetra de maka an'izay mety hoe misy hoe hevitra mety hoe dinihana kely fa tsika tsy tena hiditra lalina ao anatin'ny hoe inona ny tsiambaratelo anatiny satria ny tanjona zany hoe ahitana an'ilay fampianarana rehetrarehetra ao anatin'ny chapitre faharoa misy 40 raha tsy diso zany toko ao anatin'ilay chapitre faharoa raha tsy diso fa jerentsika eto miaraka le izy de zay zany hoe ho jerentsika fotsiny izy eo amin'ny lafiny amin'ny anivelany fa tsy de tena hiditra amin'ny hoe inona tsara fampianarana episode na ny tsiambaratelo ao ambadika ny Bezat Hashem. Raha misy toerana anankiray mila hoe dinihana kely na mijanona kely afaka mijanona antsika Bezat Hashem. De ny mahazatra koa moa zany aza salasala mametraka fanontaniana Bezat Hashem raha ohatra ka misy fanontaniana amin'izao na ao aoriana Bezat Hashem. Tonga de anonga zany tsika dia ohatran'ny mahazatra satria zay koa le izy rehefa mihazatra manana an'izay fahazarana zay mamaky amin'ny teny hébreu aloha. De tsy azo ara le izy fa mila zarina ny sofina miaino an'ilay teny hébreu ary tsy vitan'ny sofina koa fa sady manaraka rehefa mamaky zany asiko an'le tokony hitantsika eto foana le aiza hoaiza misy anahy Bezat Hashem. Tonga de anonga zany tsika. Chapitre faharoa zany de misy olona antsoina hoe Rabbi izy io Rabbi Yehuda Anasi na Rabbi Yehuda ilay prince zany izy Nasi zany prince zanaka mpanjaka de ina moa izy no nanoratra ny antsoina hoe Mishnah. Ina le Mishnah ireo lovatsofina zay raha ny tena marina tsy azo nosoratana fa satria araka ny fanazarantsika efa ho lasa ho tratran'ny galotona exil ny zanak'Israely tamin'ny telopolo faharoa simba de hitany ny tapa-kevitra olon-kendry tany aloha miaraka amin'ny olona nitondra izy ireo Rabbi Yehuda Anasi hoe aloha soratana ny lovatsofina amin'izay tsy very ny Torah sy ny fanazavana ny Torah voasoratra fa miaraka amin'ny tsiambaratelo ao anatiny de zay nahatonga ny hoe nosoratana zany lovatsofina nasoratana tamin'ny de nisy boky anankenina ny ao anatiny zay antsoina hoe Mishnah Shisha Sidre Mishnah de zay zavatra zay ty zany fampianarana ny Rabbi Yehuda Anasi ao anatin'le chapitre anankiray anatin'le boky enina antsoina hoe Pirkei Avot. Inona zany izy ny afatry
Rabbi Yehuda Hanassi ao anatin'ny boky antsoina hoe Pirkei Avot na ny fampianaran'ny ireo razambe na ray aman-dreny. Izy io derrière chez Yachar chez Yavor lo ha'adam kol she'i tiferet le'oseha vetiferet lo min ha'adam והווה זהיר במצווה קלה וחמורה שאין אתה יודע מתן שכרה של מצוות והווה מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה ושכרה עבירה כנגד הפסדה והסתכל בשלושה דברים ואי אתה ולידי עבירה. דע מה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. זה זניה מאפצ'י רבי יהודה הנשיא. הדיקה מזני איזנה הדיקה אמני תני גסדה. Rabbi Omer, zo izy ny zavatra voatenin'ny Rabbi. Izy o derrière chez Yachar, chez Yavor, lo Adam. Inona hoy izy ny lalana tokony safidiny olona anankiray raha te hanaraka lalana mahitsy izy. Yachar, avy amin'ny hitantsika eto hoe Yachar zany mahitsy. Hoe Israel mitovy amin'izay Yachar El, mahitsy amin'ny le anarana Shem antsoina hoe El. De inona hozy izy aiza hozy izy zay lalana zay, inona ny lalana tokony arahany ny olona anankiray raha te hanaraka an'izany hoe lalana mahitsy, Yachar, tsy mivilambilana zany. Kol she'i tiferet le'oseha tiferet lo min ha'adam. Ny lalana mahitsy tokony arahany olona hozy izy Adam anankiray dia antsoina hoe tiferet. Io raha tsy mianatra sody na tsy manala an'ilay tsiambaratelo anatin'ny Torah dia mamaky fotsiny hoe inona dikany hoe tiferet ohatran'ny hoe adika hoe voninahitra. Le zany tsy mety le hoe dikany satria izay ny dikany, mila fantarina moa zay. Kol she'i tiferet le'osehen. Ny olona rehetrarehetra zay izay zavatra rehetrarehetra ataony hozy izy dia mampiseho voninahitra izy. Misy voninahitra ho an'izy, hitan'ny olona zany taratra ny olona zany le fihetsikany fa misy voninahitra ao anatiny, manome voninahitra an'ilay zavatra ataony. Zay no voalohany indrindra hozy izy. Zay zany antsoina hoe derrière Yachar na lalana mahitsy. Misy zany raha ohatra hoe misy olona manatanteraka asa anankiray fa na izy misy tombontsoa tadiaviny ho an'azy manokana fa tsy ho an'ilay asa ataony na ho an'ilay olona. Dia izay zavatra zay tsy sarotrasa ny ahitana ny voninahitra amin'ny asa ataony. Zay no mahatonga ny Rabbi Yehuda Hanassi milaza hoe raha anao hozy izy te hanana lalana mahitsy derrière Yachar dia ataovy ny zavatra rehetrarehetra izay zavatra ataonao hozy izy ase le'oseha. Ataovy ireny hozy izy fa miaraka amin'ny tiferet na voninahitra. Dia eo amin'izay le hoe miditra anatin'ny sodin'ny Torah, inona ny tiferet? Tiferet io sefira anankiray. Inona antsoina hoe sefira? Le araka rehefa resantsika tamin'ny koriny tsiambaratelon'ny Sefirat HaOmer, zay hoe Sefirat HaOmer, sefira. Izy io sefera zany avy amin'ny hoe boky voalohany indrindra. Nefa sefira indray ohatran'ny hoe zany hoe zavatra boribory. Fandraisana fahazavana. Kelim no tena marina antsoina hoe sefera. Araka ho an'izay tsy mahazo an'izay manasa anareo mijery an'ilay koro amin'ny hoe tsiambaratelon'ny Sefirat HaOmer. Dia tiferet inona antsoina hoe tiferet? Na tsy vety tadiavintsika le sary ohatra ka ato. Ay moa efa fafana kely zavatra. Okay. Laso aka sary anankiray fotsiny isika eto amin'ny internet.
eto. Ty reto daholo ny tiferet, ny sefirot. Keter, Chokhma, Bina, misy ny antsoina hoe Da'at, Chesed, Gevura, Tiferet. Tiferet eto ty. Ny tiferet dia eo amin'ilay lalana antsoina hoe anivo satria ny Chesed, Netzar, Chokhma, Chesed sy Netzar amin'ny ilany ankavanana ary ny Bina, Gevura, Hod amin'ny ilany ankavia. Dia ny mampitambatra satria raha misy fampianaran'ny olona teo aloha amin'ny Pierre Kervoty tamin'ny chapitre voalohany hoe mitanjon'ny olona anankiray izy raha ohatra ka te hanaraka ny lalan'ny Aharon, Kohanim rehetra sorona zany dia tokony hitrandraka foana ny antsoina hoe shalom na ny fiadanana ny ohatrany hoe fandriampahalemana, la paix. Dia inona ny sefira mitondra an'izany hevitra ny antsoina hoe shalom zany? Reo sefirot na reo kelim na reo fitaovana fandraisana fahazavana izay eo ampovoany. Manino? Satria manome mampifandray ny zavatra anankiroa mifanohitra. Chokhma, Bina, Chesed, Gevura, Netzar, Hod na lasy vavy na fanaovana asa soa sy ny Gevura indray hery, olona mahery amin'ny toerana misy azy, tsy mihaino zavatra any ivelany fa ny nazy no arahany. Zany no antsoina hoe Gevura. Anisan'ny toetra zany ao anatin'ny antsoina hoe Gevura. Dia aiza izy ny toerana hozy izy Rabbi Yehuda Hanassi tokony arahana raha ohatra ka hitrandraka an'izay shalom zay. Tiferet na ny lalana mahitsy eo ampovoany. Satria ny eo ampovoany no mampitambatra ny ilany anankiroa izay ohatrany hoe mifanohitra. Dia eto zany antsoina hoe tiferet ty eto ty. Dia io no antsoina hoe voninahitra, ohatrany hoe manome voninahitra ny asa zavatra ataony. Izy zany isika tsy dia hiditra lalina anatin'ilay izy satria manjary elabe lasa elabe. Shalom shalom, Rabbi Chaim Ishai sy ny Aboumamour. Shalom shalom. Shalom shalom. Shalom shalom. Dia tohizana amin'izay zany isika eto. Io izy tiferet le auseha amin'ny asa rehetrarehetra, zavatra rehetra tanterahanao izy amin'ny action zany dia tadiava foana izy le toerana eo ampovoany. Zany tsy tena hoe ary ankavanana, tsy hoe ankavia fa mampitambatra an'izy roa mba miara-miasa izy roa. Zay ny tanjona. Raha ohatra ka te Yashar na Israel averiko any Israel ny tena marina antsoina hoe tiferet. Satria izay no antsoina hoe tiferet Israel. Israel zany ny tena marina raha ohatra ka misy zavatra olona roa miady dia tonga ny antsoina hoe Israel, mampitambatra izy roa mba hifanaiky izy roa ary misy ny antsoina hoe fiadanana fandriampahalemana, shalom. Raha ohatra zany averiko ihany fa amin'izao fotoana le État antsoina hoe Israel amin'izao fotoana misy marina fa misy fahavalo izy, fa raha ny tanjona tsy ny hoe hamonoana ny anankiray satria zareo zany hoe namono dia hamaly faty voalohany indrindra famalina faty efa miala ny tsy mahitsy intsony zany zay lalana zay, tsy asara. Zay tenena Yehuda Hanassi eto, tsy asara intsony zany fa hoentin'ny fihetsem-po, hoentin'ny etser ara. Narary zany nataonao narary fa andraso fa hamaly faty zany dia efa tsy izy intsony, tsy ao anatin'ny Israel Yashar. Satria tsy mitrandraka intsony ianao amin'izay hoe inona ny vahaolana afaka apetraka mba tsy ho very aloha voalohany indrindra, tsy hamono olona be dia be. Zay voalohany. Fa amin'izao fotoana ny olona mihitsy zany tena mihazakazaka hoe satria nareo tamin'ny 7 volana oktobra nanao an'izao Hamas dia vonoina daholo zany nareo, vonoina ny rano, vonoina alefa ny bomba dia ho faty daholo nareo dia avoaka ny olona efa tsisy sakafo intsony ny olona any tsy rarahina. Tena miala mihitsy zany le maha olombelona ny olombelona amin'izay fotoana zay. Zay antsoina hoe olona tsy manaraka ny lalana mahitsy na Yashar, Israel. Zay mahatonga ny hoe betsaka ny olona ao afara manohana ny Israel fa mezata Hashem, le Israel État fa tsy le Israel manaraka ny Torah sy matahotra ny Hashem. Mezata Hashem. Tsy vitany asa hozy izy le zavatra ataonao fa le tiferet
lo minha adama zay averina tonga de teneniny tsara mihitsy ny toerana antsoina hoe tifereto izy tokony hoentinao rehefa mifandray amin'ny adama amin'ny olombelona tahaka anao satria zay no adino rehefa tratra ny émotion sy fihetsem-po tsy adinonao fa le olona nananao ratsy anao ary izy namorona azy Hashem. De raha anao zany tsy mahita an'izay intsony satria tonga de ohatrany hoe jamba ny famarina faty amin'izay fotoana zay tonga de mazava ho azy fa tsy afaka antsoina hoe adama antsony ianao ary tsy afaka antsoina Israel tsy afaka antsoina hoe ish fa lasa behema na biby satria le nefesh behema le fanahy fandray amin'ny biby no tondranao amin'ny malifaty. Veheve zair be mitzvah kala ke ba chamoura. De zao koa izy vita zay fampianarana voalohany zay de mila tandremana tsara hozy izy ny fanatanterahana ny mitzvah na ny didy zay ohatrany hoe maivana sy ny mitovy amin'ny fanatanterahana ny mitzvah anankiray zay hoe antsoina hoe mavesatra. Inona antsoina hoe mitzvah maivana de inona antsoina hoe mitzvah mavesatra. Amin'izay fotoana zay ny mitzvah maivana zao ohatra fa ny tena marina tsisy mitzvah maivana fa ohatry hoe ataontsika hoe mitzvah maivana alohany isotro rano de miteny hoe mila manao bénédiction brachot bracha baruch ata Hashem elokeinu melech haolam shehakol nihya bidvaro zay vao misotro zany tsy de tena hoe mangataka hery be na mangataka fotoana be anatanterahana an'izany mitzvah zany hoe manao bénédiction alohan'ny sakafo alohan'ny isotro rano na isakafo fa misy kosa ohatrany hoe mitzvah na didy zay ho tanterahana fa ilaina ny amin'ny fotoana voalohany indrindra tsy hoe tanterahana vetivety le izy fa misy fotoana araka nataontsika teo zao pesah alohan'ny idirana pesah mila manadio trano rehetrarehetra na trano iainanao na trano anananao any ambanivohitra mila makany de miadiovinao tsara sorona daholo ny lalivay sy ny sisa araka nialantsika vita iny de manamboatra mofo tsisy lalivay misy fotoana hery zany mila apetraka aseho azahoana anatanterahana an'ilay mitzvah antsoina hoe pesah zay zavatra zay antsoina hoe raha ohatra hoe atao maka ohatra tsika de mitzvah antsoina hoe chamoura na mavesatra de hozy izy afatry Rabbi Yehuda Anasi aza mieritreritra anao izy fa raha ohatra ka hoe mora kely le mitzvah de tonga de tsy raharaina intsony manao anazy fa tonga de atao aingakaingana hoe shakoni bao de misotro satria hozy izy nasfa vakitsika le izy she'en ata yodea matan sracha shel mitzvot satria tsy fantatrao izy izy ary tsy ho takatrao mihitsy ny karama na ohatrany hoe ny tombotsoa zay miafina ambadika ny mitzvah rehetrarehetra tsy miteny izy hoe le mitzvah maivana na le mitzvah mavesatra fa ny mitzvah rehetrarehetra ka raha ohatra ka anao mihevitra hoe aty zany satria vetivety nanaovako azy tonga de tsy raha fa miteny aingana be za fa tsy misy an'le hoe concentration alohan'ny tenenana an'le zavatra de fataro izy izy fa very izy ny salaire-anao ny karamanao amin'izay fotoana zay satria tsy fantatrao kory le lanjan'le karama any amin'ny antsoina hoe tontolo ara-panahy. De heve mechashev hafsed mitzvah keneged sechara ou sechara avera keneged hafseda de zao koa izy vetivety za verina kely fotsiny tsika zafady. Zafady de verina amizay tsika de zao koa izy tandremo rehefa misy resaka zavatra izy eto she'en heve mechashev eritrereto tsara hozy izy hafsed mitzvah ny zavatra ohatrany hoe rehefa anatanteraka mitzvah anankiray anao ka hoe eritrereto tsara hozy izy ny ezaka na ny hery very anatanterahana an'le mitzvah sy ny karama ho azonao any amin'ny tontolo tsy hita maso satria anao nanatanteraka ny mitzvah iny. Inona zany? Io zany ohatrany hoe misy filanjana lanjao tsara hozy izy hoe marina fa ohatrany hoe raha ohatra hoe manatanteraka mitzvah anankiray zany anao hoe mila
Verotro. Antsoina hoe satria zay maty ny zavatra teny eto, have said, very. Hoe very fotoana na very hery anatanterahana mitsivà anankiray, fantaro hozy izy. Fantaro hozy izy milanja an'izay, le hoe arakaraky le hery navoakanao na nasehonao na anatanterahana an'ilay mitsivà, dia jereo fa misy lanjany koa zay any amin'ny sahara. Sahara zany antsoina hoe karama ho azonao any amin'ny tontolo ara-panahy rehefa manatanteraka an'ilay mitsivà. Dia tsy vitan'izay koa hozy izy. Ve sahara avera keneged hafseda. Dia fantaro koa hozy izy. Mila mahafantatra zany ny olona anankiray ny lanjany rehefa misy olona anankiray manao fahotana, ota. Sy ny zavatra very vokatry n'iny ota iny avera. Eto zany ny raha ohatra ka fitinana kely Rabbi Yehuda Hanassi dia mampilaza hoe mizara hoe jereo tsara, lanjao tsara hozy izy ny zavatra rehetra ataonao mikasika ny mitsivà, fanatanterahana ny mitsivot, sy ny fanatanteran'ny olona anankiray amin'ny antsoina hoe fahotana. Satria misy fiantraikany daholo ilay zavatra rehetra fa tsy hoe tonga fa tsy hoe atao ilay izy fa tsy hita maso zany ilay fiantraikany dia mihevitra hoe tsisy. Fa misy fiantraikany daholo ny zavatra rehetra. Zay zany afatra eto tenenin'ny Rabbi Yehuda Hanassi raha ohatra ka fitinina ilay zavatra hoe misy afatra daholo misy fiantraikany ny zavatra rehetra na zavatra faran'izay kely indrindra ary eo amin'ny fanatanterahana ny mitsivot. Fantaro fa misy lanjany, misy sahara, misy karamany amin'izany zavatra zany fa tsy ho hitanao eo amin'ny maso. Mety tonga izy eto amin'ny fiainanao fa ny fiantraikany na ny vokatry ny zavatra natao any amin'ny antsoina hoe olam rohanina, tontolo ara-panahy no ahitana an'ilay izy. Dia farany amin'izay, tsy hoe farany fa amin'ity andininy voalohany ity hozy izy. Ve istakel bishlosha devarim ve i ata va lide avera. Dia zao hozy izy, raha ohatra ka te hiala lavitra anao amin'ny fahotana na ny fanatanterahana ny ota dia arao tsara hozy izy reto afatra anankitelo reto izay ho apetrako anao. Istakel, arao tsara ary aza manalavitra n'ity torohevitra teboka telo izay ho resako aminao ity hozy izy. Da ma le mala mimeha. Raha ohatra anao hozy izy ka manana an'izay faniriana zay hoe tsy te hanota intsony, tsy te hanaraka tsy te hilatsaka amin'ny antsoina hoe fahotana intsony, voalohany indrindra. Da ma le mala mimeha. Fantaro hozy izy. Iza ny ao amboninao, ny ao an-tampony loha raha ohatra ka adikatsika ilay izy. Inona dikan'izay? Ny tena marina raha ohatra ka adika ilay izy. Lasa hoe zay zika ny dikany eto amin'ny teny ty dika amin'ny teny frantsay ity zao mety sache ce qu'il y a au-dessus de toi. Tsy miteny izy hoe fantaro iza ny ao amboninao hozy izy, ao ambonin'ny lohanao. Fa ma, tsy miteny izy hoe mi fa ma zany ce qu'il y a eto zany amin'ny teny frantsay izy tena voadika tsara hoe tsy olona nanontaniana hoe iza fa inona. Satria manino zany tena zay satria misy boky za manana boky ty boky anankiray ty rehefa nadikan'ilay izy nadikan'zareo le izy anatin'ity boky ty pirika avao tsy hitanareo dia nidika ao hoe iza hozy izy ki nefa tsy ki ny ato fa ce qu'il y a zavatra tsy olombelona tsy miresaka amin'ny olona izy fa miresaka zavatra. Ma dia ma nefa inona ny gematriany ma Rabbi Chaim Ishai satria eto anao zao. 45. 40 dia inona ny 45? Inona koa ny 45 fantatrao? Bezra Hashem mifanaraka amin'ny paritsofon'ny za. Ho an'izay tsy mahazo azy dia ahoana no azavanao zay? Ny paritsofim dia mifanaraka amin'ny aba dia ny ma dia ny zairan'ny pinina dia ny nokva dia ny aba io yody amin'ny shema vaya. Inona hoe shema vaya?
Reto Vavayaly misy anarana sema iody he vehivavy vehe. inona le hoe iody ke vehivavy vehe? Le tetragramme. De ma zany Dia ny ma zany izay irandinina vavy. Le vavy amin'ny anarany H-M. ahoana no atako, inona ny fidirany hoe vavy ve vavy zany ma? Bezrata sema rehefa misaina Bezrata sema misy an'ilay atao hoe milohim. Dia ny gematrian'ireo ireo no manome anazy. Ilay izy manome hoe enina. Ny gematrian'ilay voalohany zany a, ilay milohim an'ilay iody voalohany. 72. Dia rehefa soratana izy iody vavy dalaity he iody vavy he iody. Dia ny sag 63. Dia ny fanoratana azy iody vavy dalaity he iody vavy alefy he iody. Dia eo amin'ilay mahatsika eo amin'ilay vavy ilay amin'ilay anarany H-M. Dia iny ny fanoratana azy iody vavy dalaity he alefy vavy he alefy. Dia rehefa atambatra ny gematrian'ireo iody vavy dalaity he alefy vavy he alefy ireo dia manome 45. Toda. Izy ohatran'izao, za mahazo an'ilay izy. Fa raha misy olona any ivelany manaraka an'ilay koa tsy fantatry ilay zavatra satria mbola mety hoe mbola vao mijery an'ilay koa izy satria liana amin'ny Torah fa tsy fantany izany zavatra izany dia Bezrata sema mila izany hoe zao mahetra fanontaniana inona dikan'izany hoe milohy. Satria ianao miresaka hoe milohy ny ab sag maben. Ie, nazavainao teo ilay milohy rehetrarehetra hoe iody vavy fa tsy azoko hoe inona zany milohy zany ny tena marina. Le micro mbola maty, ohatra ka miresaka. Bezrata sema ilay hoe milohy. Nareo zany ilazana azy ohatran'ny hoe fanalavana. Fanalavana, famelabelarana. Famelabelarana. Ie, famelabelarana ny fanononana an'ilay renitsoratra. Ie. Ohatra izany hoe eo amin'ny renitsoratra hoe alef izao. Dia raha hoe atao ny milohy amin'ny atao hoe alef dia alef lamed fe. Zay, toda zay vao mazava. Ie. Zay ny gematrian'ilay milohy zany na ilay famelabelarana an'ilay renitsoratra. Vavy amin'ny iody ke vavy ke anarana H-M io. Dia fanaovana azy iody vavy dalaity zay no azahoana an'ilay feo hoe iody vavy dalaity. Dia avy eo ilay he ataonao hoe he miaraka amin'ny alef he alef. Dia hoe wav, zay hoe wav ny tena marina fa atao hoe vavy ilay izy amin'ny hébreu amin'izao fotoana moa zany ataontsika hoe vavy. Fa ilay izy waw. Dia zay waw zay vavy no soratana azy dia avy eo asiana alef dia ampiana vavy waw. Dia he farany he alef. Dia rehefa atambatra ny lanjanisan'ny renitsoratra rehetrarehetra reny satria anatin'ny Torah ny renitsoratra dia miaraka amin'ny isa. Ohatra hoe alef isany iray izay, bet roa, gimel telo, dalet efatra, he dimy sy ny sisa. Dia rehefa atambatra zany ny lanjanisan'ny renitsoratra rehetrarehetra n'ilay milohy nataontsika teo dia manome 45 na 50. Dia ny 45 koa mila fantarina fa 45 gematria na ny lanjanisany antsoina hoe Adam. Dia rehefa miteny zany izy da ma le mala mimeha. Fantaro izy izy ma na iody vavy dalaity he alef vavy he alef na Adam dia eo amboninao. Miova tanteraka ny dikany, tsy miteny intsony izy hoe ohatra hoe mamaky tsika hoe fantaro izy izy
ny ao an-tampony lohanao de raha vao miresaka an'izay tonga de hoe Hachem zany na Zanahary ny ao ambony. Nefa le tonga de mivadika raha vao zay na alaina Zanahary ny ambony fa Adama. Satria ny tena izy zany fampianarana eto fataro izy fa anao dingana misy atsika Adama fa tsy hoe Behema na fihetsikan'ny biby. Zay le afatra eto. Alohantsika miresaka hoe misy Hachem ny ambony, marina zay. Fa fataro izy fa anao satria manana hoe midina tao anatin'ny vatana ny fanahy anankiray de io anao natsoina hoe Adama rehefa mananaraka reto torohevitra napetrany reto. Inona le izy? Hoe mitrandraka foana ny shalom na ny paix rehefa misy zavatra anankiroa, misy olona anankiroa miady ohatra na misy firenena roa miady. Tsy maka toerana anankiray hoe satria za manaraka Torah de tonga de ho an'ny pro-israélien. Na hoe satria ny israélien mamono palestiniana de za palestiniana. Raha satria zay le toerana hoe minane Tiferet, manome voninahitra ny zavaboarin'ny Hachem satria na izy na ny anankiray pro-palestinien na anankiray pro-israélien zavaboarin'ny Hachem daholo. De mitanjona ny olona anankiray antsoina hoe Israël mitrandraka ny shalom na ny paix na ny fandriampahalemana na ny fiadanana moa zany fiadanana ao amin'ireo zavatra rototo reo. Rehefa tsy ao zany zay ny tenenina Eodanasy, rehefa tsy manaraka an'izay hoe Derech Yashar de tsy afaka antsoina Israël. Raha ohatra ka miteny ianao 7 volana Oktobra nisy le Hamas namono de amalifaty, vao mamalifaty ianao tonga de fa tsy afaka antsoina Israël. F7 de zay ozy izy. Raha de ny fanontaniana ny zavatra farany torohevitra farany nefany zany hoe raha anao ozy izy te hiala lavitra natsoina hoe fahotana de voalohany indrindra fataro fa Adama no amboninao. Ina dikan'izany? Tokony manana fihetsika Adama anao, olona antsoina hoe Adama. Olona antsoina Adama zany manana an'izany dingana antsoina hoe Israël. Fa tsy hoe olombelona raha ohatra ritsy mantsy aradika olombelona misy karazany efatra farafahakeliny ny teny amin'ny teny Hebreo fitenenana hoe olombelona. Misy ny antsoina hoe Anashim, Gever, Ish, de farany ambony Adam. Fa eto izy de gematria mana Adama no resany satria ny farany ambony antsoina hoe Adama. Tsy vitan'izay, zay zany ny teboka voalohany amin'izy telo zay napetraky Eodanasy. Ny faharoa Ain roe ve ozen shomea. Fataro izy fa misy maso mahita ary misy sofina maheno. Inona zany? Raha ohatra zany ianao matahotra te hiala lavitra ny fahotana de fataro fa ny zavatra rehetra ataonao na miafina anao na maninona anao na tsisy olona nahita anao de misy maso izy mahita. Zay apetrao foana ao anatin'ny sainao, misy maso mahita ary tsy vitan'izay fa misy sofina maheno. Zay le tapany faharoa io indrindray adino. Fantatra fa moramora amin'ny tsirairay miteny hoe zavatra rehetra atao misy maso mahita. Fa le hoe zavatra rehetra tenenina misy sofina mihaino. Inona dikan'izany? Tandremo tsara ny zavatra mivoaka amin'ny vavanao. Raha ohatra ka zatra araka netinetsika tamin'ny cours tamaly hoe raha zatra zany ianao miteny foana zavatra negatif anatin'ny zavatra hitanao amin'ny fiainana. De fataro izy fa misy sofina maheno, rehefa maheno ny sofina anankiray de tanterahany mihitsy le zavatra voateninao. Raha miteny indray ianao zavatra pozitif amin'ny zavatra mivoaka amin'ny vavanao de misy koa sofina mahare de iny sofina iny manatanteraka ny zavatra teneninao. Zay le tapany anankiray adino. Moramora ny teny hoe moramora ny be sy ny maro mahazo an'le hoe zavatra rehetra atao misy mahita, maso mijery. Fa misy koa nefa sofina maheno. Misy ozy izy ve ozen shomaat. Ny sofina zay mahare. Ekol maaseha basefer nirtav. De farany raha ohatra ka mbola tsy ampy aminao zay ohatra hoe ozy hoe mbola mila hera anankiray hafa anao azahoanao misy an'izay tahotra hoe anaovana fahotana zay de hoe fataro ozy izy fa ny zavatra rehetrarehetra ataonao de voasoratra anatin'ny boky anankiray. Io boky io zaratsika kely fa io boky io no vakiana rehefa miala eto amin'ity tontolo ity. Misy eo anatrehan'ny Hachem. Misy anjery anankiray mamaky an'le boky. Misy anjery anankiray manoratra ny zavatra tapaka amin'le dingana manaraka azon'le fanahy.
efa nalaita ty tontolo ty. De io boky io ovakina. Tam'izao anao ty nataonao ty nataonao ty nataonao ty nataonao ty nataonao tsy afaka tsy afaka tena za tsy nanao an'izay satria ny tena marina eo HM manontany ay ty fa manina anao nanao ty ohatra misy anankiray nianatra alakha izy nianatra Torah nefa ny zavatra nianarany tsy nitanterahany tsy afaka manoatra tsy afaka miteny izy nga za nahalala an'izany satria hoy izy HM nanao manana Torah amin'ny fotoana misy anareo misy internet afaka mijery amin'ny internet anao de mahita an'le lalàna nefa tsy nataonao izy zavatra zay ohatra zay zay le hoe zavatra rehetrarehetra nataonao izy mandritra anao teraka hatramin'ny anao miala amin'ity tontolo ity voasoratra anatin'ny boky ary le izy tsy hoe zavatra rehetra natao eto izy milaza hoe maase fa dibory sy averina fotsiny hoe maase satria zay ny tenenina rabe Yehuda Hanassi ny zavatra natao fa ny zavatra tenenina koa tena marina araka nizantsika teo voare misy sofina mare zay tsy miteny hoe voasoratra zay manina hoe voasoratra satria rehefa miteny hoe sefer besefer nirtavin satria ny zavatra voasoratra tsy miova tsy afaka ovana fa anovina ny fotoana afaka anovana ny zavatra efa voasoratra rabe Chaim Ishai misy vanim-potoana anankiray anatin'ny taona ray azahoantsika an'izay manana an'izay hoe voasoratra ny zavatra anankiray de nefa afaka fafana le izy amin'ny vina misy an'izay Zezarat Hashem manomboka eo amin'ny anomboka volana Elolona mandrapatonga ny Eseret Emea Teshuvah. Marina ny faharoa tapany faharoa fa le voalohany eo aorianan'ny Rosh Hashanah eo amin'ny tao faharoa iny satria Rosh Hashanah no teo nitapaka ny fitsarana voasoratra zany raha ohatra hoe fitsarana zany misy olona anankiray hoe amin'ny taona ray nataony ny averot na ny fahotana mavesatra kokoa noho ny zava-tsoa tokony nataony mitzvah de ny didy ny zavatra voatsara zany fitsarana lasaka zany tamin'ny Rosh Hashanah hoe satria be dia be ny fahotana de hazo ve shalom sanatrin'izany ho faty izy amin'ity taona ho avy ity de mandritra eo amin'izay zany izy fa voasoratra satria misy ny hoe anjely maka soratra ny fitsarana any ambony de voasoratra zany hoe amin'izao ty olona ty zany mila miala amin'ny tontolo ty amin'izay de eo amin'izay le hoe asara yeme teshuvah na ireo andro folo anao ibebahana satria eny amin'ireo andro folo eny ny azahoana hery anovana ny zavatra voasoratry le anjely amin'ilay fitsarana izay tapaka tamin'ny Rosh Hashanah na voalohan'ny taona vavy zay mahatonga ny hoe amin'izay fotoana zay mila miezaka mihitsy ny olona manome teshuvah bebaka mieritreritra tsara ny rehetrarehetra zavatra nataony tamin'ny taona iny de tena mangataka famelan-keloka amin'ny Hashem tena mangataka tena mila mitomany de mitomany mihitsy amin'izay fotoana zay de zay amin'izay fotoana zay no zavatra voasoratra afaka ovana tonga amin'izay eo amin'ny Kippour eo le hoe jour du grand pardon zay ny dikany hoe na andro ibebahana famelan-keloka moa zany de rehefa tena miezaka zany le olona mandritra an'izay andro folo zay de miova le zavatra de tonga de fafana mihitsy ny zavatra voasoratra ny anjely de tsisy tsondikan'izay afaka manomboka amin'ny taona amin'izay anao fa madio tsisy fitsarana negatif amin'ny taona manomboka de zavatra zay koa anisan'ny fampianarana etsy vitantsika fa ty zao andininy ray fotsiny tosika mety tsy ho vita hatramin'ny farany satria manjary lava be satria mbola misy zavatra atao rehefa fa anohy kely fotsiny tsika zany fiantsatashany Rabbi Gamiel ben Beno shel Rabbi Yehuda Hanassi Omer Yafe Talmud Torah im derech eretz sheyagiat shenehem shakahat avon vekol Torah she'en ima מלאכה סופה בטלה וגוררת עוון וכל העמלים עם הציבור יהיו עמלים עמהם לשם שמיים שזכות אבותם מסייעתן וצדקתם עומדת לעד ואתם מעלה אני עליכם שכר הרבה כאילו עשיתם
zanaky Rabi Oudanassi, izy ny anarany. Raban Ganiel, Gamliel ny anarany. De zao izy ny fampianarana. Na ny afatra ho an'ny taranaka. Yafe Talmud Torah im Derer Eretz. Tsara ozy izy ny fianarana Torah miaraka amin'iny Derer Eretz. Derer Eretz zany lalan'ny tany. Raha ohatra ka dika arabaky teny, lalan'ny tany. Fa ino dikany hoe lalan'ny tany? Fomba, fahalalam-pomba. Yafe Talmud Torah im Derer Eretz. Tsara ozy izy rehefa mianatra Torah fa miaraka amin'ny miaraka amin'ny fahalalam-pomba. Ino dikan'izay? Rehefa tsy mahalala fomba nefa mianatra Torah, tsy antsoina hoe yafe, tsy tsara. Lasa zavatra ratsy. Mizata Hashem. Yagiat Shenehem Meshakahat avon, satria ozy izy ny olona anankiray izay manome lanjany amin'ny fianarana Torah sy indrindrandrindra amin'ny fahalalam-pomba dia fataro izy fa izay no hery azahoan'ilay olona miataka lavitra amin'ny fahotana avon. Ekol Torah she'en ima melacha sofa betela vegoreret avon. Fataro koa izy fa Torah na Torah zay tsy misy asa miaraka aminy izy. Melacha sofa betela vegoreret avon. Afarany zany ozy izy levatela zany tsisy dikany. Ohatrany hoe latsaka amin'ny tany. Levatela zany zay tsisy dikany. Ary tsy vitan'izay vegoreret avon. Ary mitondra ary manitona ozy izy ny het faute. Ina le hoe melacha resan eto Rabi Chaim. Ina le hoe asa. Bezrat Hashem melacha Bezrat Hashem mety hoe le fanatanterahana le Torah ve? Fa manina melacha no niteneny fa tsy niteny hoe zavatra atao hoe ase izy. Melacha asa. Dia asa inona? Rehefa anao zany manatanteraka an'ilay mitzvah dia izay dia efa asa. Bezrat Hashem efa mitzvah niteneny hoe mitzvah tase sy hoe lota ase. Ase zany le izy fa tsy melacha. Ny tianiteneny eto satria izy ekol Torah she'en ima melacha. Raha ohatra ka misy olona anankiray izy ao anatin'ny Torah, dia ao anatin'ny Torah nefa misy asa tokony tanterahana. Ka tsy miaraka asa ilay zavatra. Fa miresaka amin'ny resaka teoria, ohatra zao isika miresaka hoe misaka an'izany hoe ny kolotsaina afrikana tafiditra anatin'ny fampianarana Torah. Zany raha ohatra ka hoe resahana fotsiny fa tsisy action, tsisy zavatra asa miaraka amin'izany, izay ilay antsoiny hoe sofa betela, tsisy dikany. Satria hoenin'ny olona fotsiny zavatra fampianaranao tsy hita ilay zavatra, tsy tanteraka ilay izy. Satria ny tanjon'ny zavatra ianarana dinina eto amin'ity tontolo ity. Izay ilay hoe tenan'izay zavatra izay anatin'ny kolotsaina afrikana misy hasina ary misy ny maha-izy azy. Inona no nataonao amin'izany zavatra zany? Resahanao fotsiny ilay izy fa rehefa avy eo ianao manohy ny fiainanao andavanandro, miezaka anao amin'ny voalohany indrindra fa amin'ny fizarana an'ilay fahalalana aloha. Zarao ny koro. Tsy vitan'izay fa misy action, misy réalisation ny zavatra atao. Mamoaka sidoro ohatra, mamoaka minhag, mampianatra an'ilay hoe inona ny minhag na le fomba zany resahanao. Misy vidéo atao, misy koro zaraina sy ny sisa. Tsy vitan'izay fa ny etapy manaraka mametraka structure amin'izay rehefa avy eo. Ahoana ny anaovana an'izany? Avy amin'ny alalan'ny asa melacha. Efa asa daholo zany. Izay zany le melacha teneny eto, tsy araka ny tenentsika hoe asa, miteny hoe mila miasa koa zany izy ny tena marina, fa tsy hoe jotery fotsiny hoe eo amin'ny mila mandeha miova zany ano moa misy fotoanany daholo ny rehetrarehetra. Misy fotoanany ohatra hoe ohatra fa izay ny fatao anatin'ny Torah, ny teoria aloha apetraka. Misy lalana inona ny hoe teoria? Fataro aloha le
le concept ataonao zay efa vita iny fantatrao iny de tanterao am'izay le concept nianaranao ary aza miovaova rehefa zay no voateny tanatin'ny concept satria zay ny azo de iny no arahana hatramin'ny farany ohatra hoe miteny an'izay de andaso anao ohatra misy diso le zavatra de manjary tsy asary tsy mahitsy tsony ary ny projet ohatran'izany tsy afaka tsy ho tanteraka ary tsy ho lasa ela tsy afaka mijanona ela fa ohatran'ny hoe projet kely fotsiny de aveo tonga de maty rehefa aveo efa tsy otsony tsy maharitra ay zay toda tsy maharitra le projet le izy zany mila fotoana mila fantarina aiza ho aiza ny misy anao inona ny azonao atao am'izao fotoana misy anao zao raha ohatra ka amin'ity fotoana ity mbola zao ny hery hoe fizarana le concept aloha am'izay ho azo mipetraka daholo ny antsoina hoe concept de rehefa misy olona zany manaraka tonga hoe fa inona zany nosara afriki zany de tonga de efa miteny anao hoe jereo daholo anatin'ity site ity na anatin'ity internet ity reto daholo ny antsoina hoe concept ny nosara afriki de efa asa zany efa misy zavatra mipetraka ho an'ny amin'ny fotoana any ela be satria zay le izy mila mitsandraka ny zavatra lavitra anao fa tsy hoe eo amin'ny iainanao eo fotsiny fa raha vao eo amin'ny iainanao fotsiny tazanao matahotra anao satria tsy afaka mihetsika tena marina Vehol Torah Vehol ha'amelim im atzibur yehu amelim imahem leshem shamayim de zao izy ny olona rehetrarehetra zay mitsandraka ny iasa ho an'ny be sy ny marina ho an'ny vahoaka de fataro izy fa ny zavatra ataonao tokony leshem shamayim tsisy intérêt ho anao mihitsy nanaovana an'izay zavatra zay am'izay fotoana zay fa ho an'ny be sy ny maro manintsy miresaka an'izay satria resaka tamin'ny vokatry ny alahaty le fampianarana teo ambony ihany satria ny olona raha ohatra anao te hanao zavatra tsy ho anao fa ho an'ny be sy ny maro ohatrany hoe averiko any izy misy an'izay hoe Moussa Afriki miresaka anao amin'ny hoe misy hasina ny fomba afrikanina tafiditra am'izay ny malagasy de inona hoy izy rehefa manao an'izay anao aza mihevitra hoe misy intérêt tadiavinao hoe am'izay fotoana zay zany za azo vola na misy intérêt ho anao le izy fataro izy fa rehefa zay zavatra zay anao mitondra hevitra na miasa misy zavatra ataonao ho an'ny be sy ny maro tsy ho anao tsony le izy ary anao le zavatra ataonao tsy ho anao fa ho an'ny be sy ny maro ho an'ny vahoaka zay hoy izy de fataro izy fa rehefa manatanteraka an'izay anao le shem shamaim aza mitsandraka zavatra ohatrany hoe misy sarany na misy karama ho azonao fa ho an'olona ny mesana tsy ho anao tsony le izy fa ho an'olona zay zavatra zay mety sarotra ho an'ny olona ohatra hoe mbola hoe mieritreritra hoe ka eny ho an'ny olona le izy fa za koa ne olona tashem zay mahatonga ny averiko any tantaran'ny Moshe Rabbeinu hoe olona faran'izay be fanetretena indrindra Torah ny tena an'izay maninona satria ny zavatra nataon'ny Moshe na izy ho an'ny zanak'Israely fa tsy ho anazy mihitsy raha ho anazy ohatra hoe izy tia hanavitra ny tena tsy miverina tany Egypte tany Misraïma zany izy hoe hanavitra ny zanak'Israely fa ny zavatra nataony rehetrarehetra ho an'ny Israely de na de nanotara le olona rehefa aveo na niteny mihitsy fa maninona zay navoakanao nanohatra ny Moshe tsy eo amin'ny fihetseham-po izy hoe satria nareo manohitra anahy avelako any fa noentina hatramin'ny farany zany ny olona antsoina hoe be feno fanetretena rehefa tantana communauté zay ny tokony atao le shem shamayim ho an'ny Hashem le izy ho an'ny fa tsy ho anao ary na manohitra anao le olona na tenanao zavatra ataonao tsy mety zay ny tenen'ny zanak'Israely teny zareo fa maninona zay navoakanao tao Misraïma fa ho faty atao hevitra zao zay nefa izy namoaka anao nanavitra anao de mila vonina am'izany zany le olona ho aratsiana ary zavatra ataonao de tenenina hoe tsy mety nefa izy nanavitra olona tsy fantatry le olona fa nanavitra misy olona ary mahafantatra fa avotana le olona fa tsy raha iny zany vonina anao am'izay de zay hozy izy le shem shamaim zay rehefa zay hozy izy ndingana azonao zay anao vao afaka antsoina hoe le asa ataonao ho an'ny be sy ny maro le shem shamaim tsy ho anao fa ho an'ny Hashem zchut avot me sayatan vetzidkatam omedet la'ad de fatary koa izy ny anao zany ataontsika hoe zchut ino moa zchut teo ohatrany hoe famendrehana ve ohatran'izay ny
ny famendrehan'ny avotam. Izy ny avotam ny razambeny zareo ozy izy satria izy miresaka eto le olona zay hiasa ho an'ny be sy ny maro ho an'ny vahoaka. Fataro izy fa ny famendrehana ny ray aman-drenin-jareo na ny razamben-jareo ny iatana vetsitsika tam omedet la ady dia inona ozy izy reo ozy izy manana foana ny famendrehan'ny avoatiny zareo inona dikan'izany ny ray aman-dreny na ny razambe zareo. Ny tiany tenenina eto zavatra lalina be ty fa ohatra ka fitinana kely fotsiny na olona nandaha nanimba ny zavatra nataon'ny ray aman-dreny tany aloha fataro izy fa ny famendrehan'ireo ray aman-dreny sy razambe tany aloha mbola manampy an'zareo foana. Dia izay zavatra zay mila fantanin'ilay olona mitondra an'izany hevitra zany hoe te hiasa ho an'ny vahoaka. Fataro fa ny razambe ny vahoaka rehetrarehetra na zavatra na nandary ny taranaka taty aoriana fa ny méritin zareo miaro foana ny taranaka na tiany na tsy tiany. Dia zay mila fantarin'ilay olona te hiasa ho an'ny vahoaka ozy izy. Satria miaraka amin'ilay asa ataonao tsy ho anao ilay izy fa ho an'ny olona. Dia fantaro fa ilay razamben'ireo olona ireo afaka resahanao ary anampy ny taranaka ho avy na tsy manaiky ny tany aloha izy na nanaiky na mandaha tsy manimba ny fomba ny razambe na tsy manova zavatra zany fa ny fiarovan'ny razambe zay zany afatra eto fiarovan'ny razambe tonga foana ho an'ny taranaka na mandahana azy izy fa zay fotsiny hoe misy miova amin'izay izy hoe arakaraky le fifandraisan'ny taranaka sy ny razambe raha ohatra ka misy ny taranaka mahatsiaro dia eo le fiarovana sy fitahiana memafy. Fa raha ohatra hoe tena hoe mandahy izy zany tsy midika hoe tapaka zany ny fifandraisana satria ny ray aman-dreny ao anatin'ny rà foana. Taiza nazahoana ny rà anatin'ny vatany tsirairay avy amin'ny dada sy neny avy aiza dadabe sy bebe avy aiza sy ny sisa sy ny sisa. Dikan'izay mbola ao anatin'ny ràn'ilay olona izy na tiany na tsy tiany na mandahany le afatr'ireo razambe. Zay ny teneniny eto. She's goed avot mesa iadan vetsitsika tam omedet la ad. Ny fahamarinany zareo izy dia hitsangana mandrakizay. Fahamarinany izy tsy miteny intsony izy Hachem fa avot razana ancêtre. Izay fanekena rehetrarehetra tany na tiana na tsy tiana tsy maintsy petraka. Ve'atem ma'ale ani alechem tsracha arbe ke ilu asitan. Dia zay ozy izy ho an'ny olona zay manana an'izany ary mahazo an'izay zavatra zay ozy izy hoe hiasa zany izy ho an'ny olona fa tsy ho anazy tsony ary miara-miasa amin'ireo razambe ancêtre ireo olona ireo ilay olona fantaro ozy izy fa ma'ale ani hitombona eo amboniny ozy izy izy io Hachem no hiaraka amin'izany olona zany alechem ary tsy aminazy fotsiny fa amin'izy rehetrarehetra amin'ny vahoaka ary tsy vitan'izay fa ameny sahar salaire karama harbe araha amin'ny teny gasy be dia be marobe ke ino asitem araky ny zavatra vitany zareo. Ohatra ka alainakeo ny hevitra eto arakaraky ny fifandraisan'ny taranaka amin'ny razambeny teo aloha no azahoany zay ny tentsika teo azahoany ny hery sy fahasoavana avy any amin'ny Hachem satria averiko ihany Hachem zany tsy midika hoe mivavaka amin'ny zavatra teneniny tsy midika hoe avy amin'ny razambe no ivavahana tsy izay mihitsy fa ny razambe lalana azahoana an'ireny orotina fahazavana avy any amin'ny Hachem. Raha zay ny zavatra tsy zavatra afaka hovana zany zavatra zany fa zay no zava-misy any amin'ny tontolo tsy hita maso. Isika man zao rehefa miresaka amin'ny olona tsy mahita ny tontolo tsy hita maso dia manjary ohatran'ny mihevitra hoe vitany antsoina hoe grâce zavatra tonga dia miakatra ilay izy. Hachem tsy maninona finoana koa zany fa
mila fantarina koa ny zava-misy any amin'ny tontolo tsy hita maso rehefa tsy hita le izy dia tasema hoe zay ny zavatra efa afatra efa napetraka an'ireo ray aman-dreny tany aloha hoe misy an'izany hoe misy zanahary fa ny tsodrano sy ny hery apitany amin'ny razambe ray aman-dreny dia ny ray aman-dreny mitondra ary manome azy any amin'ny taranaka. Misy chaîne zany izy, misy étape fa tsy afaka hoe dinganina. Nasty misy kely vitsivitsy afaka ataontsika. Pasoky fahatelo. Hevu ze irim berashut she'en me karvim lo le'adam ela litzorech atzman nir'e ke'ohavin bishat hana'atan ve'en omedin lo le'adam bishat dahko. Tia misy zavatra anankiray mifanampy amin'le fampianarany tao ambony. Hozy izy mitandremanareo izy ho an'ny olona mpitondra barashut. Rashut zany avy hoe roche na loha. Na eto koa nadikan'izareo hoe olona manana fahefana hozy izy. Mitandrema tsara hozy izy amin'ny fifandraisanao amin'ny olona antsoina hoe lohana, ohatra hoe lohana communauté na lohana rehefa hoe manana fahefana izy. Ka fa maninona? She'en me karvin lo le'adam ela litzocher atzman satria hozy izy fatary fa ny olona amin'izay fotoana izay raha ohatra ka tsy manana an'ilay resantsika teo ambony teo hoe le shem shamaim ataonao le zavatra ho an'ny vahoaka fa tsy ho anao, tsy intérêt-nao manokana. Raha ohatra ka le olona zany manana fahefana sady lohana zavatra anankiray na communauté na firenena fa tsy manao an'ilay izy ho an'ny vahoaka fa ho anazy, fatary hozy izy fa raha ohatra ka izy manatona anao tsy ho anao, tsy le adama mais karev lo le adam et là ohatrany hoe mampiseho izy zany fa hoe tia olona na mifandray amin'ny olona nefa misy fataro izy fa le tsorer atsman misy zavatra tadiaviny ao matoa izy manatona anao, matoa izy manatona ny vahoaka nefa izy zany tsy amin'ny vahoaka ny eritreretiny fa ho anazy intérêt-ny fataro fa zay fotsiny hozy izy ny zavatra tadiaviny aminao raha ohatra ka manatona anao izy na ohatrany hoe te hiresaka aminao. Zay zany afatra fanampiny ity ny fampianarana teo. Nir'e ke ohavim dia miseho izy hozy izy hoe tena tianao, feno fitiavana le olona ohatran'izay tena miseho tia fitiavana, feno fitiavana. Raha ohatra ka isika tena marina ty verset kely ity vakiantsika ity tara zavatra hitantsika amin'ny sehatra poetika tsy Madagasikara fa eran-tany. Miseho tia olona, miseho feno fitiavana amin'ny hoe kolotsaina malagasy, tia fitiavana kolotsaina malagasy. Baruch Hashem. Nir'a mampiseho ke ohavin bishat ha'ana'a mampiseho an'le hoe feno fitiavana hozy izy rehefa misy fotoana ilaina azy, ilainanao. Ve'en omedin lo ary izy hozy izy tsy hitsangana ho anao le adam, ho an'ny adam, ho an'ny olombelona bishat darko rehefa le olona hozy izy mila azy rehefa avy eo. Rehefa tena mila an'le fanampian'le olona mana fahefana amin'izay zany hozy izy le vahoaka dia eo izy tsy fatary fa tsy hitsangana ho anao zany izy, tsy aro anao. Zay le olona mpitondra tsy le shem shamaim fanohitra amin'le fanampy moa zany amin'le ty pasoky faharoa ity. Zay hozy izy zany tandrema amin'ny olona mpitondra. Jereo fotsiny zany hoe ny zavatra ataony zany hoe ho anazy, misy intérêt, te mametraka ny toerana amin'ny toerana avo izy, misy intérêt ve izy amin'ny resaka fitondrana na amin'ny resaka zany hoe ara-bola. Raha vao zay no tazanao tonga dia tandrema hozy izy, tandrema tsara. Dikan'izay koa raha ohatra ka misy olona zany mitrandraka ny hoe hitondra ny hoe manana an'izany hoe hitondra olona na communauté dia mila mitandrina izy mba tsy ho tafiritra amin'ity sokajy anankiray ny olona mpitantana hoe manana an'izay hoe intérêt personnel zay satria fatarina fa tonga dia fantatra zany fa raha vao misy tonga izy hoe miresaka aminao le olona fatary fa misy zavatra tadiaviny zay. Averiko ihany reto manasa antsika mamaky an'izy hatramin'ny farany dia raha ohatra ka misy fanontaniana afaka mametraka fanontaniana fa mety tsy ho vitantsika hatramin'ny farany satria efa
amara-parana azy andasa aloha vitana angamba ty faefatra ty. Ho aya Omer, mbola rabany Gamiel ihany ny resaka eto, zanaky Rabi Yehuda Anasi. Ase retsono ki ritsonecha, kedeshe ya ase retsonecha ki ritsono. Misy hoy izy, atao hozy izy ny sitrapony Hashem naharanao ary ohatra ny sitraponao. Tanterao zany sitrapony Hashem dia ataovy mitovy amin'ny sitraponao. Satria rehefa zay hozy izy nataonao kede she yaase retsonecha ke ritsono, satria amin'izay fotoana zay hozy izy ho ataony Hashem zay sitrapo ao anatin'ny fonao. Rehefa zay zany ina zany ny fampianarana eto, tanterao aloha ny sitrapony Hashem raha ohatra ka tianao ho valiana Hashem, ho tanterana Hashem ny sitraponao. Vitan'izay, batel retsonecha mipne retsono, apetrao avelao izy izy ny sitraponao eo anatrehan'ny sitrapon'ny naharanao na sitrapon'ny Hashem. Kede she yebatel retson acherim mipne retsonecha, satria rehefa zay izy nataonao dia raha ohatra ka misy olona hafa any manana sitrapo animbanao azafady, dia Hashem mihitsy mitsangana animba ary andrava ny sitrapon'io olona hafa io, ny olona mitrandraka ny ratsanao. Inona zany ty zay fotsiny raha ohatra ka vakiana tsotra fa misy hafatra be ambadika. Raha ohatra zany tianao raha ohatra anao te hiaro ny tenanao amin'ny hevitseritra ratsy ny olona nivelany, na hoe olona te anakana ny zavatra ataonao na tena hoe maniry ho ratsy ny zavatra ataonao, dia mivavaka amin'ny Hashem anao, Hashem mba tsy ho hisy an'izany zavatra zany. Kanefa indraindray izy tsy voavaly, tsy tanteraka, fa io tanteraka ihany le eritreritra na le hevitra ratsy ny olona. Dikan'izay manome fanazavana antsika hoe mbola tsy manatanteraka ny sitrapony Hashem antsika amin'izany fotoana zany, fa mbola feno ny sitrapontsika, dikan'izany mbola betsaka ny gava na ny fehbohebohona. Satria tsy zay hozy izy batel sombao ary apetrao amin'ny tany mihitsy hozy izy ny sitraponao, tsy sitraponao mihitsy zany ao hoe raha za zao dia tokony zao nanaovako azy, zao ny tokony nanaovana an'izy, fa tsy nety le nataony anao Hashem akazo shalom. Mipne eo anatrehany ratsona na ny sitrapony Hashem. Rehefa zay no izy nataonao, niezaka mihitsy anao hoe zay ataony Hashem no ataoko. Na tsy teny za hoe amin'izao fotoana zao mila miasa, mila manao zavatra dia mila ataoko le zavatra. Fa tena ho an'ny Hashem le izy. Zay le Hashem Shamay. Dia amin'izay fotoana zay na misy fahavalo mieritreritra ratsy na manana sitrapo ratsy amin'ny zavatra ataonao, ho lavin'ny Hashem izy, satria lavinao ny sitraponao. Dia raha ohatra koa misy fampianarana anankiray hafa anatin'izay, izy le hoe fahavalonao manana ny sitrapo andasaka anao ihany tena marina. Ny tenantsika ihany tena marina. No fahavalo voalohany. Ary mandatsaka antsika, mitondra antsika eo amin'ny fihetseham-po na eo amin'ny fanatanterahana ny fahotana. Rehefa tsy te hanota koa zany dikan'izay, dia ataovy aloha ny sitrapony Hashem, avelao ny sitraponao. Iny dikan'izay hoe maka ohatra antsika amin'ny hoe fahotana na ny hoe toetra ratsy, rehefa misakafo ohatra dia tandremana ny zavatra hohanina mba ho voky fotsiny, ho voky ara-panahy araka ny tenen'ny ao anatin'ny Torah, fa ampy le izy amin'ny herin'ny vatana. Fa tsy hoe misakafo tena amin'le sitrapontsika hoe satria tsara le sakafo dia hohanina hatramin'ny farany sy ny sisa. Ohatra fotsiny zay. Le al tifros min hatzibur. Hillel Omer, al tifros min hatzibur ve al ta'amin be'atzmecha im yom motecha. Misy indray izy fampianarany Hillel hoe milaza hoe aza misaraka anao izy amin'ny tsibour, amin'ny moa zany tsibour, ny fikambanan'olona amin'ny communauté angamba ataontsika an'izay. Aza dia misaraka anao izy amin'ny communauté hozy izy. Be al ta'amin be'atzmecha ad yom motah. Tia aza mitsara ny nasana tsy izy ty.
aza mino. Ahoana? Aza mino. Hoe ala ta'amina. Mino. Mitovitovy amin'ny teny gasy ataontsika zay angamba. Be atsime aza mino tena hozy izy ka hatramin'ny andro ahafatesanao. Inona dikan'izany? Olona mino tena loatra ohatra hoe matoky tena zany. Hoe ho vitako zany zavatra zany. Na miteny anao hoe zany zavatra zany mora. Na hoe misy olona miteny aza maka-ry fa misy mety mahafaty. Dia ianao matoky tena ny olona zany manana hery, zany manana hery be afaka tsy hisy ho fatin'izany. Ohatra fotsiny zay. Zany amin'ny lafiny fiainana rehetrarehetra. Hoe aza mino tena hozy izy, aza matokitoky foana ny tenanao. Ka hatramin'ny andro ahafatesanao hozy izy. Satria raha vao mipetraka hoe matoky ny tenanao anao dia efa mipetraka ny antsoina hoe gava. Efa mipetraka ny gava, tsy manatanteraka intsony ny ratsaonina na ny sitrapony. Hasema fa ny sitraponao no tanterahanao. Satria misy ny antsoina hoe gava, feo beboina. Dia rehefa misy ny feo beboina, tonga koa ny fahotana na miakatra foana ny antsoina hoe toetra ratsy. Manjary mora tezitra mandary zay zany averiko amin'izay fa isika efa nianatra ny Charles Kedosa kasika ny antsoina hoe toetra ratsy. Dia efa andorony ny zavatra rehetrarehetra. Ala tadina eta havereha ada shetagia limkomo. Zao izy izy. Aza mitsara namanao anao izy izy raha tsy efa niainanao raha tsy efa teo amin'ny niaina ny zavatra niainan'le namanao. Na hoe naka ny toeran'le namanao ny tena marina. Shetagia limkomo. Inona dikan'izany? Tafiditra amin'le fampianarana teo aloha hoe misy antsoina hoe le kavy amena ano zany. Indray andikana antsoina hoe le kavy fantatry Rabi Khaimisha ve? Kavy rehefa misy zavatra izy na misy toe-javatra na misy olona mitantara zavatra kasika ny olona anankiray na misy zavatra voare zany dia fantaro amin'izay fotoana izay izy rehefa aza mitsara aingana loatra anao izy izy fa na miteny ary ny olona hoe diso le zavatra nataon'ilay olona satria ianao tsy teo, tsy tany amin'ny toerany ary tsy fantatrao tsara ny tseninao le olona resahana dia tsy tokony tonga dia mi-accuser na mametraka mandiso an'ilay olona zany. Zay ny hoe le kavy amena mérite le olona. Amena omendrika kely zany misy zay zany ngamba ataontsika zay. Mendrika le olona, amena famendrehana. Fa tsy tonga dia tsaratsarana fahatany hoe diso anao dia zay dia efa ny zavatra heninao indray mandeha fotsiny dia efa zay. Reza tashena. Dikan'izay zany ny hafatra tiany teneny eto hoe rehefa mitsara namanao anao izy izy aza mitsara namanao zany, aza mitsara olona tena marina raha ohatra ka tsy teo amin'ny toerany anao, mbola tsy niainan'ilay zavatra niainan'olona. Raha anao tsy miteny tonga dia mitsara fatifatany nefa tsy niainanao akory ilay zavatra niainany, tsy ho fantatrao dia ny fitsaranao izy izy diso, fantara fa tonga dia diso. Na marina ohatran'ny fa diso satria tsy niainanao ilay zavatra. Fa anao mitsara avy amin'ny maso, avy amin'ny fiainanao fa tsy mitsara avy amin'ny fiainan'ilay olona. Amin'izay fotoana izay manana hery isika azahoana ny hoe misy azahoana ny antsoina hoe shalom na paix. Allô, janona eto fa misy zavatra ho atao reza tashena. Baruch Adonai amen dia amen. Raha ohatra ka misy fanontaniana aza misalasala.
kaza misalasala mandray fanontaniana fa misy zavatra tokony jerekely eto لسه تشامي يوم توفش بروح النبي أم أمين دمين تدار با ربي خيمي شايتيو تدار با ربي أين أبي يوشوا si ndoitra rehetra zay nanaraka tao amin'ny Facebook todara ba le kolam. Yom tov.